manana tamintsika androany fa maninona no resy ny zanak'Andriamanitra. Fa maninona no resy ny zanak'Andriamanitra. Izy zany mba te hihaino ny valiny zany pitino ny tanana. Tsy marina ny hoe rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mandresy diso. Non. Afaka ny resy tsara mihitsy. Afaka ny faty alohan'ny androny. Afaka ny potika, afaka ny ravo. Na dia zanak'Andriamanitra azy. Dia omentsika androany amin'izay ary ny antony hoe fa maninona no resy ny zanak'Andriamanitra. Ilainao ve ny valin'izay? Tsy miresaka hoe mpivavaka fa miresaka hoe zanak'Andriamanitra. Isika fa maninona no misy zanak'Andriamanitra resy. Azadino fa rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia manara-maso ny fiainanao ny olona. Miandra vokatra avy aminao ny olona. Hoe nanahoana iny, manahoana izy iny, ahoana ny amin'iny. Fa maninona no resy ny zanak'Andriamanitra. Mikendry anatin'ny diavatra ity tsy ho isy zanak'Andriamanitra resy eto Ziona. Jona toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no andraisantsika ny fampianarana. Jona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Miarakitsika isa roa telo. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amitai ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsoa ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo ankany Tarsisy dia nandohany karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambony ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo ao ary. Fa maninona no resy ny zanak'Andriamanitra? Ny antony anankiray aloha zany ny mahatonga zanak'Andriamanitra resy dia mandeha amin'ny lalana tsy natao ho alehana izy. Mazava sady hoe zanak'Andriamanitra no resahana. Enao rehefa nandray an Jesosy dia niova natiora ianao zay. Lasa kreatora hafa ianao zay. Hoy ny Baiboly amin'ny Korintianina voalohany toko 5:7-7. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Lasa olona vaovao izy. Tsy lay olona taloha teo intsony fa lasa olona vaovao. Lasa olona hafa mihitsy. Tsy le olona teo aloha intsony enao rehefa nandray an'i Kristy ho ao anatinao, fa lasa olona hafa. Hafa enao teo iny. Fa nandray an'i Kristy enao dia lasa olona hafa. Tena diferent tanteraka amin'ilay olona teo aloha enao rehefa nandray an'i
Kristy. Tsy ny modifiena fa ny foronina ho vaovao. Samihafa ny modification sy ny création. Amin'ny Baiboly teny frantsay version Louis II où dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lasa créature vaovao izy, famoronana vaovao izy, lasa olona hafa izy. Olona vaovao, ny vatanao iny mbola vatanao iny ihany, fa ny any anatinao any nisy famoronana vaovao. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Efa lasa ireo zavatra taloha. Baiboly teny malagasy manko misy fandikana tsy mahafapo maromaro. Fa adikako tsara am'le version tena takarana azy. Efa lasa ireo zavatra taloha fa tsy efa lasa ny zavatra taloha. Raha mamaky Baiboly teny malagasy ianao tsy miavaka ny singulier sy ny pluriel. Efa lasa ireo zavatra taloha, inreo fa tonga vaovao ireo. Ianao zany raha nandray an'i Kristy, nisy olona anankiray nifanena tamiko tamin'ny lalana. Vehivavy. Rehefa nandray an'i Kristy, io olona mahita ny toerana falehako foana, toerana fipetrapetrahanay, filalaovanay, fiainanay sanandro. De fanenamiko eny amin'ny lalana. De nahita na ny fiakanjoko, ny fahamatorako, satria anisan'ny zavatra voalohany raisinao rehefa nandray ny Kristy ianao de lasa matotra ianao. Lasa maninona ianao azafady. Zay zany tonga dia miariary be. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao de lasa maninona ianao? Matotra ianao. Mature. De tsy ilay olona hitany isan'andro intsony fa lasa olona hafa. Ianao ve io izy arak'izao hitanao zao? De zozy atamu raha misy olona ao amin'ny Kristy, de izy nanoy azy, de olom-baovao izy. De za koa nanoy an'izy manaraka, efa lasa ny zavatra taloha. De nytoy zany, indro fa tonga vaovao ireo. De ozy izy hoe, de zany teny zany anefa efa hainy hatramin'izay kay, tamin'izany mbola tsy nahiany zany. Ary rehefa mahafantatra an'izany foana izy, fa misy fotoana miara miresadresaka sy mikorokoraina aminay sy miadaladala aminay eo. Mahalala tenin'Andriamanitra izy hatramin'izay fa tsy mbola olona vaovao. Ny zavatra kendrena raha tonga eto ziony ianao, tsy ianao ahalala tenin'Andriamanitra, fa ianao lasa olon'Andriamanitra. Zany hoe tsy olon' izao tontolo izao intsony ianao, fa olon'Andriamanitra ianao. Connecté amin'ny fanjakana any an-danitra ianao. Misy transaction, famindrana zavatra avy any an-danitra ho ao anatinao. Ahoana ny hoe transaction? Ohatra zao hoe mandefa vola ianao amina mobile money, de manao inona ianao zay? Transaction. Misy zavatra afindranao transferenao ao. Rehefa nandray an' Jesosy ianao de misy transaction ataon'Andriamanitra. Eo no eo fa tsy hoe arivany ianao nandray an' Jesosy. Sapanao eo no eo zany. Iainanao eo no eo zany. Ary zay no mahatonga anao mino avy hatrany fa ho tafavoaka ianao, satria misy zavatra avy any an-danitra tonga ao anatinao ao. Manomboka eo ianao, lalana
hafa ny lalanao. Mila mahafantatra bebe kokoa alay Andriamanitra ny raisinao ianao. Tsy ny problème anao tsony hoary ataonao masaka ho andohanao averiko foana. Fa na mbola tsy mangataka ianao, fantatra Andriamanitra fa misy problème ianao. Fony tsy mbola manokatra ny vavanao ianao, hitarena noho ny amin'ny olanao, fantatra Andriamanitra ny problème anao. Ka tsy ny problème anao no tena tokony tadiavanao ho azy, fa alamino eo anatrehany ny fiainanao. Ny zavatra ho avy no anontanianareo, fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Alamino ny fiainanao, mazanaka Andriamanitra. Alamino amboaro zay tsy mety rehetra, ialao zay tokony alana rehetra, idiro zay tokony idirana, amboaro zay tokony amboarina, iaino zay tokony iainana rehetra. Ataovy tena tsapanao mihitsy hoe miamanakaiky an'Andriamanitra, miamahafapo an'Andriamanitra ianao. Fa raha lalana hafa lalana aleanao, mbola le lalana zao tontolo zao iny, tsy maintsy resenao. Tsy maintsy ny faharesena, tsy maintsy ny faharesena. Inona no mahatonga zanak'Andriamanitra resy? No raisinao manko Jesosy. Rehefa nraisinao manko Jesosy na tsy mbola tanteraka azy ianao, efa lasa zanak'Andriamanitra ianao. Zavaiko tsara. Na mbola mijangajanga ianao, na mbola mangalatra ianao, na mbola mandainga ianao, rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia lasa inona ianao? Zanak'Andriamanitra. Dia raha mbola tohizanao reny fiainanao reny, ianao zanak'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra manao an'ireny rehetra ireny. Fa tsy midika koa rehetra zanak'Andriamanitra ianao, zanany ianao fa zanany miaina amin'ireny. Dia dikan'izany ny lalana falehanao iny no mahatonga anao resy. Ianao zanany fa zanaka maninona? Resy. Andaontsika hidina ambanimbany ary. Misy zavatra nitantarain'i Jesosy ao anatin'ny Baiboly. Nisy lehilahy anankiray izy nanana zanaka Rola. Nanana inona izafady? Rola ny zanany. Ray zoky ray zandry, ary le zandry nangataka hoe ome ho any anjara fananana tokony ho dia ny tsy mbola maty ianao. Dia nomeny rainy azy, dia azony. Dia nandeha tany amin'ny tany lavitry ny rainy izy. Nanalavitra ny papany zany izy. Zany hoe zanaka fa nanalavitra ny rainy. Rehefa tonga tany izy dia nanana namana maro, satria avako izy raha misy patsa. Ny vola mahamaro namana. Ten'Andriamanitra miteny ny arena mahamaro sakaiza. Noho ny volany dia voasintona ny namana. Dia ny maro ny namana, ary nolaniny tamin'ny vehivavy janga ny volany, sy tamin'ny rendra ary ny rehaka. Fa inona ihany ny anarany eo anatrehan'ny papany? Zanaka. Mazava sa tsy mazava? Zanaka izy, fa zanaka miaina anatina dalàna. Zanaka miaina anaty rendrarendra. Mety miaina anatina toka, alcool, miaina anatina fidorohana, miaina anatina dalàna maro samihafa. Fa izy inona izy? Zanaka. Sasa nisy zanaka anankiray tsy hitako tampoka izy. Nisy olona fahalava tonga mamo izy io. Sambola eo izy. Zanaka tato zany. Niara nanao adiny telo tampoka eny amin'ny ambanin'andro manorana. Teny ambonin'ny terasy tany tany masazy. Fa afaka adiny telo. Mirana nanao mission tany amin'ny Toliara. Rehefa avy eo niverina ny varilava misotro toka. Fa ny anarany iny dia mbola inona? Zanak'Andriamanitra. Satria efa nandray any Jesosy. Mazava sa tsy mazava zany? Tsara ilay afantarantsika an'izay. Dia tahaka izany dia izaho moa nanontany. Tsy efa mamo ianao io?
omaly dia efa fantatro amin'izay tsara. potika amin'izay ary izy rehefa avy eo lany ny volany dia niala ny namany. nahanty izy mahanty izy fa inony zanaka foana. dia ohatra izay mihitsy ny atao amin'Andriamanitra, possible ianao zanaka nefa ao anaty fahantrana, possible ianao zanaka nefa ao anatina dalàna maro samihafa. ka ny mahatonga ny zanak'Andriamanitra resy larana nomeko voalohany dia mandeha ny amin'ny lalana tsy tokony alehany resy any izy. afaka ny amiratra anatina fotoana fohy maharitraritra ny fiainana fa resy foana iny rehefa avy eo, tsy maintsy iaikany iny rehefa avy eo. ry zanako vavy, ry zanako lahy ao amin'ny tompo, aza mandeha ny amin'ny lalana tsy natao alehanao na dia mapety vetivety azy. aza miezaka hifaninana amin'ny hafa fa lasa hiditra amin'ny lalana tsy tokony alehanao mba hitovizana amin'ny hafa. aza manao compétition mihitsy amin'ny fiainana. tsy mitovy ny allure. tamin'ny classe de 6e sambako anao EPS tamin'izay fotoan'izay. amin'izao moa zany ny zazakely efa manao sport daholo EPS any ampianarana. tamin'izany classe de 6e vao manao EPS, éducation physique et sportive. dia iazakazaka zay anao tour de piste na 200 mètres zay, manao 600 mètres. intelo ny odina ny tour de piste iny zay. dia nisy olona roa lahy kambana, misy ny tantara taminy miazakazaka ireo izy amin'ny rahalahy zany samy mafy raha azakazaka. dia za koa malaza amin'ny quartier misy anahy koa mafy be raha iazakazaka. fa le azakazaka tamina fanenjika tonga dia le mandeha mafy. fa ny andro rahalahy reo zany efa azakazaka efa karazany hafa, satria reo zany redouble tamin'ny classe na 6e dia efa hitan'ireo, hitan'ny namana ny fomba fiadiny. za mbola tsy ary ny anatiny fa ny ale mampifanenjika amin'ny ala-patsika reny boka dia namana raikitra amin'izay ary ny tour de piste no 600 mètres avao marika pré parte nandeha faran'izay mafy amin'izay aho satria mahita ny tena enjana ny fahitako anahy. vitako ny toray dia me mandeha dia misy zavatra manao an'izay inona ny anarany iny zany tibika zay mihinana sakay manko zany tika dia fa ohatra ny misy manindrony dia zay manomboka reraka daholo dia passen'izy amin'ny rahalatsy kelikely amin'izay. ary mbola tsy tena mandeha mafy reo eo vao maika vao tena me matanjaka arakaraky ny avitany any me manakaiky an'le 600 mètres vao tena mandeha mafy ry zalahy. enjana mariny reto aho lazao ny namanao tsy mitovy mitanjaka ny olona. misy olona hitanao ohatry ny mandeha mafy be androany io oreraka orina kely eo, oreraka orina kely eo, oreraka ohatry hoe mamiratra mahazo an'ity mahazo an'ry tafavoaka, oreraka reo orina kely eo. fa zay miandry an' Jehova ozy dia nyroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny any vory mahery. mampahery anao andro any na mamay ohatry ny ahoana azy na mangidy ohatry ny ahoana azy, aza mandeha amin'ny lalana falehan'izao tontolo izao, aza mandeha amin'ny lalana tsy natao alehanao, mandehana amin'ny lalana Andriamanitra. fa resy ny zanak'Andriamanitra vao mandeha amin'ny lalana hafa izy. zanak'Andriamanitra ny resahako afa za tsy miresaka olon'izao tontolo izao. olon'izao tontolo izao afaka ny ho tafa raha mangalatra amin'ny affaire maloto samihafa. ny anazy zany
fa isika hoa efa créatora hafa isika, hafa ny fiainantsika, vahoaka hafa isika. Nous sommes peuple de Dieu, vahoaka n'Andriamanitra. Raha lasenam-bavy hafitsika, hafa hafitsika hoa lazao ny namana ho hafa isika. Tsero tsara ny vahoaka n'Andriamanitra afaka namaky ny ranomasina mena. Rehefa nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina dia namaky teo izy, dia adiva ho tafita izy, namaky koa ny vahoaka ny Egipta. Fa rehefa tafiditra tao izy nikatona ny ranomasina, satria vahoaka samihafa io. Noho izany misy lalana sokafana ho amin'ny zanak'Andriamanitra fa mihidy ho an'izao tontolo izao. Misy lalana misokatra ho an'izao tontolo izao fa tsy azon'ny zanak'Andriamanitra hidirana. Mandehana amin'ny lalan'Andriamanitra tsara. Afitsika, zay mahatonga antsika enjehana, haratsina. Na zavatra tsara zao ny ataonao mbola mitsy mahita resaka, satria efa natao amin'izany mihitsy tsika. Natao enjehana, natao tsika raina, fa lalantsika foana nytohizatsika. Zay ny mahatonga antsika tsy miezaka mba hanao izay itiavan'olona tsika, fa na hanao an'izany atsika mbola ho hisy mankahala foana. Fa andao dia amin'izay lalana hitondrana Andriamanitra tsika foana tsika. Fankasitrahana avy amin'ny Jesosy no ilayntsika fa tsy avy amin'ny olona. Ankasitraka izy tsara, tsy ankasitraka izy anazy zay. Aleo ny tension niakatra sidiny eo. Alohan'ny anajanonako an'izay teboka voalohany zay, ny mahatonga ny zanak'Andriamanitra resy raha lasana bavy dia izy mandeha amin'ny lalana tsy natao ho alehany. Aza mitaraina problème zany raha mahita problème menao any, raha fantatro hoe tsy izy ny lalanao fa normal le problème. Aza mangatabavaka amin'ny hafa hoe vavao an'ity olako ty tsia, tsy alo entinao mambavaka ny mahafaka ny olanao, fa mela amin'ilay lalana verena ho atrano, fa lasa hivelany ianao eo. Tadiavinay le vavahady dia midira ho atokotany, midira ho atrano, manaova raharaha. Halleluja, miverena ho atrano ny dada. Aza mangatabavaka ny lavitrany hoe mijaly aty potika aty, le zanakadala tsy nangataka tany amin'ny misy azy tany Andriamanitra ho ampio aty zay. Fozany Baiboly nodiny sainy, rehefa nodiny sainy dia ozy izy hoe ao an-tranony raiko na ny mpanompo aza misakafo tsara. Za ty zanaka tsy mahita hoanina, aleo za hiverina any an-tranony raiko. Inona ny solution amin'ilay olana sasany ao? Fiverenana. Efa niverina ve ianao? Tsika ke mitovy daholo rehefa mandeha. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus. Fa ny fihetseham-potsika tsy mitovy namako. Ny an'ny sasany fihetsika ny mahafinaritra azy, fa ny an'ny sasany mahatsapa le fahatsaran'i Jesosy goany mihitsy. Halleluja. Zay mahatonga mankafy tsara. Tsara lavitra noho ny jus bien glacé tsotroinao. Tsara lavitra noho ny tsy fantatro hoe inona ny zavatra tianao sotroina na hoanina, fa za tena tsapako mihitsy. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon. Alléluia. Tsy mitovy ny fanaovantsika an'ireny. Zavatra ny anaty io raha lasana bavy. Amen sa tsy amen zay. Verena. Aza mitaraina any ary mitady vahaolana ny ambadika any ny amin'io zavatra io, fa dinio hoe izy ve lalanao sa tsisy. Verena. Verena malaky, fa mbola miandry anao izy, mbola tianao izy, mbola misokatra ho anao ny varavaran'ny famindram-pony, miandry anao izy.